Fino ty mahavalaketraka anao toy izao ry Feno fangarony dia tena hitataratra iny amin'ny endrika mihitsy ny vakiviky mametraka an'izany fanontaniana izany ianao tena tazana tokoa nge izany avy hatrany dia mivalo mainty ny endrika eo tanora malandilandy io. Finona mahazo anao anaka? Manahirana ny ty fiainany tiriny iny. Tena manahirana ary koa tena mila hanepotra mihitsy. Fa manahirana sy manepotra ahoana? Maninona raha mba lazainao azy mahazo anao? Oka aloha zao riny iny. Alolo hiezaka any amahazo samy rery fa rehefa tsy voavako dia atsokany ianao fa misaotra amin'ny fanontaniana izay nampiakiny sy ny fanahinany amiko. Rehefa izay moa anaka ny fantatrao fa mety sy hitondranao ny fiainanao, inona no azoko atao fa dia mivavaka ao anao ahy. Tandremo ihany nefa ry Feno ny fitondran-tena fa ao anatin'ny an-tanorana no ahitana ny tsara sy ny ratsy rehetra. Misaotra riny iny, tena misaotra mialolo dia ahoana lesy ry Feno? Inona ny vaovao? Manaona ny fandehan'ny zavatra rehetra any aloha? Tsy dia misy ninona lesy ry andry. Zao hitalina ohatrany tsy dia salama zao lesy. Eny marina aloha zany lazainy lazany fa ohatrany hafahafa na ny fiolahy laha koatra ny malazolazo zany raha teoko. Fa inona aloha mahatonga ny lahany-tany izany ka zao zao fahitako an'lahy zao dia ahitako hoe misy tsy milamina ihany laha akoatran'izay rehefa laza ny laza aloha fa ohatrany malazolazo laha akoatran'lahy le karakara fiosianiny io misy blé mialatily dia milahy sy ny eniko io zany nge dia tena mitovy fijery io eny fa na izany ara lesy tsy misy atahorana ny amiko fa aza manahy ialahy. Eny atao hoe tsy dia maninona lahy fa eny mety tsara zany fa ny tiako anontaniana ny lahy zao hoe manahoana ihany aloha ny amin'ny lasy very very ve? Eny fa inona koa nohatra ny mampiseto an'ny lahy raha vao nanontany mba ny vero ka zay nge ny lazaka an'ny lahy hoe akoatran'io tsy fahasalaman'ny lahy io misy bilema mihitsy lahy fa manafina amiko fotsiny. Inona le tiany tena olana ny olana aloha tsy dia tena fantatro mazava loatra ny antony nefa dia efa ray volana nge zay tsy niony atsony izy tsy mandray tratra ny mesazy ery foana lesy ary rehefa any am-piangonana ndraiky io dia efa ela ihany ko izy tsy tonga mivorontsony. Tena marina very ty zany dia ono aloha efa mba nanao dingana tao anatin'izany rehetrarehetra zany ve lahy aloha sa nineny fotsiny? Ka dingana inona ny tiany lahambara fa tsy azoko tsy haiko ohatra hoe mba mitady azy tany an-trano rehefa hoe tsy heno lahy tamin'ny telefona izy ko sarotra be lesy zany fa ahoana ary tsy sakony aho fantatra elahy ihany nge nitoetra andrazaka rainy ka hoana ny tonatonanako any. Zary zany kelahy nge tiany tonga amin'le fitenenana hoe te fidiny lohany nefa matahotra ny masony sa apiko lahy aloha amin'izany amin'ny fomba ahoana nefany rehefa omeny lalana fotsiny dia metsika-tsikako ka hoana zay fantary lafa mety ary atao tandremy fotsiny nefa so mamita za manany amin'izany laha fa namana mahatoko litsiny ity manafatra ina fa so dia milaza namana ny mivadika ho lasa fahavalo sy tsy azo itokisana lamino ny sainy laha fa tsisy an'izany letsy io ary andao aloha mba hiaraka ao any an-trano fa misy mangazo tokony hoanina letsy io andao ary Vero Vero andeha ho aiza moa tianao no to mimakomana ohatran'izao ka dada fa inona no ijeroany dada orena koa ny fanontaniako valiana fa zany indray no metrahanao fanontaniana eo andeha ho aiza ianao io tsy andeha ho aiza akorery dada fa mba manandrana ny ty-akanjo mavidinao ty fotsiny dia amin'ny fotoana roviana hono izy tiry dada no entiko mivoaka fa ianao ve manatsafa sa mitadiny loko mihitsy inona no andohanao Vero fa manatsafa ny dada hoana indray ahy motsy marina zany fanontaniako zany hividiananao izay tianao sy metimety aminao nefa tsy misy eranao amiko akory zany rehetra zany nangalano ny hevitra akory na dia iray aza fa initsy ry Vero no tianao atongavana maninona raha tsorona avy hatrany izay ao an-tsainao fa tsy eo ianao no be safelika tony kary eo ka ka ianao ny ery dada mba mahagaga inona avokoa ny anton'izao toetranao zao raha rahanao tsy hivoaka an-trano nefa hividiananao sy hitondranao fitafiana lafo vidy ko maninona nefa inona moa ilako andreny raha tsy hivoaka maninona nefa anao raha tsy mahay vava toy izany hono ary Vero rehefa tonga amin'ny fotoana mety dia ilainao ihany reny mahasoa anao ny tsy mivoaka ny trano aloha ankehitriny dia aroa izay lazaiko anaka ka roviana ary ry dada vao tonga ny fotoana mety hivoaka ny trano
Sa rehefa maty ka aterina any am-pasana. Mangina anao ry vero izany faniratsy raha nataonao zany mihitsy ny manosy anao ka antony nasaziako anao. Ary raha mbola tsy miovy zany toetranao zany dia hitoetrany koa ny fanasaziako anao. Azonao zany ka izay mihitsy koa ny tsy azoko e. Inona ary no ilako an'ireo zavatra vidinao ireo nefa tsy aiza akory. Dia roviana koa no hividiananao vady. Satria raha toy izao no mitoy dia vitanao koa no manatateraka izany. Mareny ianao ry vero mahazo amiko anao raha izay no tadiavinao dia mbola tsy mahazo mivoaka ianao fa mitoy ny sazonao mazava. Ary lasa fa mandreraka ana miaino anao mirediredy io azy. Fa nahoana rery dadany dia ataonao toy izao Fa dia inona loatra ny fahadsoana vitako e. Nahoana? Mbola aninenanao izao ry dada. Ngiara zaka fa ahoana se fa hoaizy ianao zany notra maikamaika be riko. Manao aloha ianao andre matoy andro manao se salama ka avono taiza foana n'izao indray vao hita sy tazana se zany ka tany Antananarivo tany foana ary ngiara zaka namita amin'ny fianarako ka inona ny vaovao ry dadany vero ary vero zanakao zay mba nanahoana aloha inona ny de vaovao aty ambany vohatra ty ry ny angady sy ny tany ary ny biby no anitafan'isan'androko ivero indray o sy salama tsara izy ka raha iresaka aminy se dia ao an-trano izy mandro fa ao izy za mbola andeha kely ary atsena ry vetivety tena misaotra anao indrindra ry dadany vero dia mitondra ary zay tsara indrindra raha ho any atsena ihany ianao ko ka inona se ny tsara hoentina hijery mpividy vokatra sy vidim-bokatra ny eno alehako any dia alaka iverina ihany anke kosa ary mahavokatra betsaka ke zany ianao raha azoko tsara ka rehefa mikolokolo se dia mahavanina ary mahazo ny soa zay aloha ny tany no atao tsara zesika sy tsara karakara dia mitombo salama tsara ny vokatra miakatra fa velako aloha se fa sao dia ho tara amin'ireo mpanagom-bokatra ka dia ao manosoa se ao eny ary fa dia mirary anao hita zay mahasoa rehetra ry dada zaka. Ka inona ny vaovao entinao ry andry? Ary tena niova be aloha zany? Ndry kory very dia mahita ho tena hitako tsy azoko inona koa zao no niova eo zaoko ny akanjo ny fitafiana fotsiny ve no niova dia be flazy ireny fa alohan'ny vaovao aloha manaona salama tsara ndreny zao hitanao zao salama tsara ny vatana fa misy inona no misento ndre sady raha ny fahitako ny endrik'indry zany nge ohatra ny tovovavy kely avy ny tomany fa misy inona aloha tsy fantatra ny ery andry izay mahazo andada fa tsy misy fanazavana tsy misy dinga dia sakana ny tsy voaka ny trano-tsotra fotsiny ahy efa ho ray volana izay ary nyfondahiko ihany koa ny sorony tamiko fa tena hoana loatra ary vero saiko tsondry ery andry fa hoana aloha fantany angany fiarahanao amin'ny feno ka nahoana no fantany za ary mbola tsy niteny izany tamiko ary izy koa mbola tsy nahitanay niaraka sao dia varivarian'ny lavitra ary tindritika tsy mahay mandinika sy mijeriko ny mpamosavy mandeha alina aza ny ery vero ka misy mahita maika fa hoe ianao miaraka sy hoe mifampitatana amin'ny feno eny amin'ny andro atoandro eny dia ianao very andro mino fa misy ifandraisana amin'ny fiarahanay izao ataony tady izao tena mino zato isan-jato aloha mahatonga ny sorony tamindry ny telefona dia ao raha olon-dehibe ngindry vero fa zany hoe ny antony fotsiny hoe tena zay ve marina eo aloha zao ny saiko avy aloha zany ho andry andro fa vadika ny resaka nahita ny feny ve ianao talohan'ny nandehananao taty ka zay mihitsy aza nge ny tena tondehako sy izy koa gaga be hoe nahoana ho ndreny tsy mipotra mihitsy atato ato zany nahatrany amin'ny fivoriana aza ny telefona moa zany dia efa voalaza andry teo ihany ka ay ve zany mahazo andry ty tena malahelo azy azy zany ry andry nefa tsy mahita hevitra mba ionako aminy samy mahita hevitra ve ianao anam-pina ahoana re zany zao aloha no atao maninona raha manoratra ho azy ndry dia hoentiko ka zahay tokoa ngano atao tena hevitra mety zany ka inona indray ny olany mahay manoratra saingo ratsy zany satria za taona fahatelo ngeny nianatra farany tokoa moa
zany. Ka maninona raha zany manonona dia ianao mba manoratra eo moa hoe sarotra be zany vero sady tsy mety ndrino anoratra ho an'ny feno dia tokony ho fantatro ve zany tena tsy mety zany vero eo mba atao fa tsika ne mba tsy mifanafinafiny ary fantany zany matoa izy naniraka anao taty eo mory andry ay eny ary ka aleo vary ny taratasy indesiny stylo andraso ary mandeha ve nivarotra Ramatoa Sendra? Raha zaka manahoana ianao? Manahoana? Ary inona no ataonao aty an-tsena amin'ity andro salasalan'andro fa angamo tsy afaka maka aty an-tsena sa efa nisy didy mivoaka hoe tsy afaka ho diaviko intsony ny tsena. Avy ange ianao zany ringara zaka nefa mba manontany tsotra fotsiny sa tsy azo anontaniana koa tenao? To tsy de fombanao loatra mantsy ny maka aty an-tsena amin'ny andro toy izao zay nge mahagaga fa ngaha koa dia efa manara-maso ny fandehako aty mihitsy sa tsisy sa misy tsy arotraony avy aty amiko fa hono a lora zaka eny ary fa inona ny mahazo anao ny desendoatra be toy izao tianao na inona ny nataoko anao ka efa nanontany ihany moa ianao ka dia hotsoko aminao ny marina rehetra izay tsy fantatrao Ramatoa Sendra ny ataon'ny zanakao ny manorosory aho fa tsy dia ny ataonao velively akory fa maninona anao zanako raha zaka teneno ny zanakao hipetraka tsara Ramatoa Sendra mba kitikitika an-janako fa raha toa izy tsy lahitra ho tenenina fa manao ny didoany dia ahita raharaha amiko tsara mihitsy ay zay zany ny mampisafoka anao ohatran'izao raha zaka le veriko zavatra hafa fa izany ve dia tsy ampisafoka aminao ataovy miditra ao amin'ny lohan'ny zanakao fa tsy ilaiko vadiny zanako velivelo raha nytoa azy azonao zany raha izany raha zaka manahy ianao fa ataoko tonga tsara ny afatra ao zay ka tsy ilaiko rafozany zanako ihany koa raha nytoa anao zao avy hatrany dia tsy afaka ny mandroso ny tokantranoko fa ho voaroaka raha mitonantonana any dia inona moa zany fa salo sika izany ko maninona raha mifandray-tana no mariky ny fifanarahana fa tsy afaka mivady mandrakizay ny zanako tsy mila mifandray-tanana aminao raha zaka foko zao ary kisany ianao fa manakona ny tsenako ka zay mantsy mitsipona ny erary folo atambatambatra vao mahazo vary raika apoka amin'izao fahavaratra izao nareo ny manana ny tsy lany laniana dia malafosa be ary Ramatoa Sendra misaotra anao tamin'ny fiara-miasa sy ny fifanarahana fa tena maivana ny lohako ny tena nahoana ty ny dia latany rentry manahoana sa izy any izy indray aloha salama tsara tsy atahorana ny vatany tsy ohatran'la mbola tsy dia informe io fa zany hoe ny fony letsy ny maharary azy ka mila mpitsabo malaky zany hoe malahelo ohatrana koa zany izy zay mihitsy letsy raha maizim-bolana ny alina diaviny lahy dia ohatr'izay koa ny alina ienany mitovy letsy nareo fa tsy zala elahy afaka mivezivezy amin'ny tanora maro mitovy amin'lahy ty amin'ny fikambanana ohatr'izao mianatra ihany koa fa izy ny anana sy ny tanimboly mba ny namana azy ny antsotsoina sy tarenana letsy ka maninona nefa elahy mba mitady hevitra dia mba entina mivoaka mikaty izy elahy matsy mba afaka mivezivezy any ihany ka aleo letsy fa hojerena ny makasika an'izany fa na izany azy aloha nampitondra taratasy ho an'lahy ihany iny izy taratasy eno fa maninona moa raha izany avy hatrany ny tonga dia nilazaina meloa eto ty malako vakiny sy ambarany ary ty letsy ary fa oka aloha ivero ngely ty ka tsy mahay manoratra ka ahoana no afahany manoratra taratasy ho ana ay ve ny marina letsy dia zany nanoro hevitra azy hoe ahoana hoe manorata ho an'lahy ary tena ambarany tokoa fa tena tsy mahay manoratra izy dia zany mba ny angaviany anoratra an'izay voatony ny vavandrehetra mahavarina ty ho ana le taratasy nefa elahy mahalala an'izay voarakitra rehetra ato eny na izany ary aloha misaotra n'lahy ihany tsisy isorana letsy zany fa fifanampiana mampinamana angeny nataoko fa andeha angamba aloha letsy dia amin'ny manaraka indray tsika miona aza manahy la fa tsara avokoa ny voasoratra rehetra ao anatin'io taratasy io letsy indry ary tsy verivery hitazako miaraka amin'ny andro ry tena izy mihitsy iny andraso aloha atonoko dia ho any amin'ny feno zany tsika miresaka nareo dia mifanazava tsara za kosa miandreny amin'ny latabatra hafa ry vero
Tsy maninona ne raha miaraka aminay ary ianao ianao nge tsy afa namana ihany tsy mety zany vero aleo nareo ihany nyresaka ka ora firavan'ny mpianatra zao dia araroto ny fotoana rehetra mandra-pahatonga ny amin'ny 5:10 mbola misy adiny indray nge afareo miresaka ka raha hitany dada ty ady ahoana izy ve zay tsy efa any an-tanàny ary feno mihitsy ty tamin'ny manakana antsika ty Andro sy veo ady fandehoaizina io zany feno manahoana ianao manao vero zany afaliako mahita anao ka zay ngely ty zao voasaika ho any amin'ny lahy mihitsy kanjo lahy ty mifanena aminay ety an-dalanako tena ho aty amiko ve nareo tena misaotra lesy ry andry tena misaotra hita tokoa fa tena namana mihitsy lahy ary andeo ary tsika aloha hitady toerana tsara iresahany eny fa tsara aloha no mampahafantatany lary feno fa tsy maintsy miara-mody amiko izy rehefa vita ny resakareo voetra ihany koa ny fotoana ahafahanareo mionaka dia araroty any ny fotoana ahafahanareo miresaka ry feno efa atao tsaiko zany ry andry fa ataoko zay hahafainganany resakay ny angaviako alla fotsiny dia avelo zay mba hiresaka mitokana rehefa vita ny resakay dia atsona ihany la eny zay mihitsy ingeno izy nitondrako azy ity dia mba hoe hiresaka amin'ny lahy fa tsy hoe hiaraka amiko ka dia io arivyoko tandreo fotsiny letsy ny zanak'olona ry feno fa ahitako loza ary mety ahitany lahy olana nge raha misy manjo azy hainy lahy ihany raha zaka sy ny toetrany ko eny zay fa dia mandra-piona vetivety aloha letsy zay ary fero fangahy fa fantatry ny rainao fiarahantsika mbola tsy nilaza tamin'ny mihitsy aka nefa raha fantany azy zany inona moa ny olana inona ihany koa nefa ny antony anakanany atsika tsy ara-dalana ka zay mihitsy ny mahagaga inona ny fahotana vitako na hoe vitanao ka mahatonga atsika tsy avelany fanerasirana ifampisaka dia tsy haiko mihitsy mikasika an'izany ry feno saza tena kivy sy valalanina mandinika an'izany sa dia sanatria kosa ary ny tsy fanarahandray aman-drenitsika tany aloha tany dia tsika ndrarany tsy hiaraka zany aloha dia fanontaniana tsy misy valiny avokoa ry vero fa ny any saintsainiko dia hoe sao fa misy olona noman'ny rainao ary ano any dia mba lasa lavitra loatra koa ane zany sainao zany ry feno sao dia efa nena azy ny fitiavanao aty ka ny fitiavana ngery vero raha tiana ateza dia ilaina ny kolokolo azy itsika tiana dia hoe antso raisan-kerinandro aza anoanana an'izany tsy misy ny fiaonana na dia iray aza tsy misy akory mahonena nge ny fitiavantsika ary efa mitady ho faty mihitsy azy aza miteny toy izany ianao ry feno tsy ho faty izany ny fitiavantsika iroborobo aza raha miara-mamelo azy sika vero vero inona ny rahanao amin'ilay adala be tsy misy sain'io aty tsy efa nirako moa ianao tsy hiaraka aminy dada sisa nilazainao ary le adala lahy ty misy anona eo an'ny antsanako eo mialahy eo afa efa sao dia rarafako amin'ity tehanyty moramora ianao ry ngiara zaka fa dia mahamenatr'olona ka mialahy lahy eo lehilahy lehibe manakaja sy manakatao toanao zao hoe dia ady amin'ny zaza toa etra hatramin'ny voninahitra ao nge fa tandrimy any tsy ilaiko lahy miteny raha zaka le ty ho takotra aza ny ala-tsinanana tsy etry voninahitra zany azony lahy zany ialahy no efa pisongo voamananiko ny olona no iriny lahy ho toany lahy koa tsy famaly aminao ry ngiara zaka fa aoka najatena ny vava matso samy manana fa ny ampiasaina azy ny tsy mitoly teny amin'ny lahy zay izany koa ny fahendreny lahy aloha ary ianao ry vero mitsakany ianao eo aingana mitsakany ianao dia andao ody malaky ianao fa aza misy sisy eo aza manafitoana asa hoe tamin'ny fomba hoana koa nga nahafahany tony nivoaka ny trano tao fa inona foana ary ty mampanjombonjombona anao io ry feno aizako mivoaka ianao mototra miditra ianao mototra niezaka ihany ary ne nitazona ny adi-tsaiko samy rery nefa to mitady ho feno ny kapoaka ka dia tsy maintsy lazaina ihany zany fa inona nefa ny mahafeno ny kapoaka anao hoe manina nefa raha lazainay alohan'izany ra neny mba tia nytaona ianao hoe mifaninona moa ianao sy razaky zany hoe raha atao mazava kokoa ny tiako anontaniry inona ny fandraisana aloha sy razaka na ihany ko hoe ny tsy fandraisanareo ay ve zany ny tianao anontaniana sy mampiady sainanao hoe voalohany aloha ry feno dia za sy razaka tsy misy ifandraisana na dia koferay azy fa mpiaramonina fotsiny izay
Ary ny hoe tsy hifanarahana indray dia angamba no izy manan-karena ka tsy te hifampitatana amin'ny manitra. Ay, ka zay indrindra mantsy. Tratra ny razaka nge zazo very ny resaka ary teny vazavaza tsy nisy toy izany izy. Ny antony nefa dia tsy fantatra mazava. Fenao ve jamba ary feno samy minitsy mahita. Mazava be nge ny antony anakanana anareo tsy hiaraka e. Izy manana ary ambony fiarina mihoatra ny hoenao. Ianao kosa ny fanohatra amin'izany ary mbola piny volontotrao tsy mitovy amin'ny azy. Ty amin'izao andro mola mazava be zao veriny dia mbola misy ihany ny toe-tsaina ohatr'izany a. Mazava tokoa. Ekeko ny teninao fa ny olona no tsy mety resy lahatra fa iray ihany tsika eto tany. Ka raha mbola mikiry amin'ny hevitrao ianao hoe hiaraka amin'ny vero dia ahita raharaha aminy ianao. Dia izany io ny zava-nitranga sy ny siory andry. Tena menatra mafy a. Ka maninona le tsy raha daboka any izany a. Tsy very any ange le tia ny zazavavy eto an-tanàny. Ilako mba olona mianatra ihany. Maninona aloha raha mba hifotorana amin'ny fianarana dia manaraka ho azy ny sisa rehetra aveo. Mora milahy ery nge no miteny an'izany. Ka zay aloha ny hevitriko. Tiako lesy ny zazavavy iny na dia eo aza ny tsy fahaizany. Ka ny an'lange ry feno efa manambana ny orava raha izao fijeriko azy zao e. Ety an-dalam-piarahana aza dia efa misy manakanako. Ka maninona raha vetrany dia vonoina dia mbola tsy mahafiorina daholo ny fototra rehetra. Mahasosotrana miaino ny laza. Tsy misy afa-tsy hoe vonody ajanony fa tsy misy akoatran'izany very andry. Ka tsy hitako nge letsy inona indray ary ozy izy alahy no ambarako mihoatra an'izany ka. Sa hiteny amin'ny lahy hoe hoeto mandrovitra lity izy dia ahoana nefa ny fiatraikan'izany eo amin'ny lahy sy ny tokantrano laza e voaorona. Ary ny reniny lahy koa ahoana ny fahoriana hita ny fijaliana hiatra amin'any ka. Manahirana le sy ty fitiavany ty. Ka zay ngely ty e. Ny fankaty sakanana tsy avela hiaraka. Ny tsy ty sy tsy te hiaraka indray tireny ho masaka oatra volom-pijaja ny fitiavan'izy ireo. Aiza ihany zany no alian'ny tsiraray avy amin'izany. Ka zao letsy mandehana mihitsy aloha lahy mody dia eritrereto tsara zay tony atao fa ny ady efa voalazako an'lahy teo ny sosokevitra nefa tsy voatero arahan'ny lahy daholo aloha fa reny aloha ny anahy. Zay tokoa ny angamba lesiny dia atao mody dia mieritreritra tsara. Na tsa hoe ty lazainao ry feno. Zany metiko mitsoko very dia amin'ny mahajango zay no andeha. So dia mivadika makany erina aza ny lohanao ty. Aiza koa nefa izay vola andehananareo makany? Mba nidinihanao ve aloha izany? Ka angataka amin'ny eny ahy. Maninona nefa ary neny raha midy ny tambara io rehefa tanana mba hoentina mihetsika. Zao no ambarako anao ry feno. Dia ny mbola tsy tanteraka izay rehetra ny saininao sy ny eritreretinao rehetra dia ajanony sy atsaharo. Tsy fantarao tokoa mantsy raha zaka. Ka ianao no mitady anohatra azy. Fa nahoana ianao ry neny miezaka amin'ny fitiavako ny vero a. Raha zaka sy ny adalany foana ny vitesinao amiko. Tsy ampy anao ve ry feno nanalana ianao tsy ho isan'ny mpira gasy tao amin'ny fikambanana misy anao satria izy no filoha. Ary tsy ampy anao ihany koa tsy nampandraisana anjara anao tao amin'ny tanora ka ampy nahavoilika anao zany satria leony tsy mandray anjara ianao dia niala ary zany ny tanjony. Dia inona koa mbola tadiavinao mihoatra noho izany? Ny takalo m'izany rehetra izany ry neny a. Satria izany rehetra izany dia tokony hisy takalony avokoa. Ary tsy izany takalo ny fanizana ny vavitokana. Alako tsy eo anatrehany koa mizazy satria izay rehetra nataoko koa nandriany avokoa. Mipetra tsara ianao anaka. Mipetra tsara ianao. Aza kitika ty ianao mizanaka raha zaka vavitokana. Tia niny ary mihoatra noho ny fitiavanao azy. Tsy fantatrao moa fa andrazaka ny tanàna. Andrazaka ny arena sy ny vola. Ny vola fafony fotsiny dia efa ampy ampidoboka anao amin'ny faran'izay tsy tianao hiaina sy tsy ahitanao mangirana ka dia mananatra mipetra tsara. Dia tereno fotsiny aho zany ry neny ionona ka angina eo anatrehany tsy rariny ampiarina amiko. Ny fitiavako ny totofana tsy avelivelatra. Tsy anaka. Ny marina nge no ambarako anao e. Ianao tsy resy fa vero kely hipetrahany fody ka tsy folaka fa mandefitra e. Ka ny angaviako anao oka izay rehetra ataonao mba handeha amin'ny fahamarinana. Manosoa sery andry manosoa eny ry dadanvero fa ahoana aloha inona ny dia tsonao any no menao fotoana manokana otrao mihitsy ary dadanvero ka mipetraha aloha sy eny fa
lava ny resaka ifanaovantsika mianaka mipetraha aloha. Iny ary ka iny zany vaovao iantsona zany ka zao ry andra raha ny tokony ho ara-dalàna ry de tsy tokony izany no hanao an'ity resaka ity sainga efa mitady alalika ny ranombaly de arosoko ihany aloha ny ako fa inona marina aloha zany resaka zany ry dadany vero maninona raha tsorona avy hatrany zay tena tianao ambary zao ny momba amin'ny vero sy ny tiako ambara amisia ny momba amin'ny vero ahoana tsy azoko nandositra nga isa hoe nisy zavatra nahazo azy ka tsy zany voalaza ny se zany fa ahono anga efa nilaza tamin'se izy fa andositra aloha ka zany ariko tsy niresaka an'izany tamiko izy aloha fa raha ireny fandehan-javatra rehetra ireny hoe ry dadany vero tsy ahavita an'izany izy rehefa tena tsy tato sony asa ekeko aloha zany tenyse zany ary tsy taran'izany no antony lehibe tsoko ansika eno ia aloha zany hoe raha azoko tsara zany de alefanao any Tomasina ive de zany no asainao hitondra azy azo nose tsara mihitsy de ataovy se zay anadinony an'iny fenofeno iny tsy tiako mihitsy ny zanako hiara-dalana amin'iny am'izay ko mantsy izy mba miova rivotra kely ry andry eny fa sarotro ane zany zavatra mpanaovinao azy zany ry dadany vero ka raha sanatria ary ka raiky pity amiko ny zanako ka de inona ataoko enao malala fa izaso feno tsy tianao de mpinamana tsy misy ohatr'izany inge de inona moa seno olana am'izany olana be zany ko ny azo feno fity tsy raikitra tsy atao aratsy fihavanana ny azo se indray raha hitovy ihany ny lalana iraisana nahoanany de mitady ampitarana oka aloha ry dadany vero ohatray ifeno ane ka tsy hoe tsy tia ny zanako fa terena fotsiny izy isaraka ary de vonona mihitsy ny fitiavany ka sao de ananako tsiny amin'ny namako zany ry dadany vero ka marina tena ifonana aloha ory andry inona ny tena mampanahy se ianareo ane tsy voatery iaraka ataony se fotsiny azy any adinony any feno sy alalan'ny fiainana vaovao sy hafa any rehefa mitady tsy atohitra ny fakapanahy de mitady ava hevitra andavana sy andosirana zany se ve atorony zany ny ilaiko de izy miala amin'ny feno zay ihany ry andry zay ihany ka mba manitikitika ny lohako ihany ry dadany vero ny zava-isy za mantsy efa asainao miditra lalana ny fiainanareo mianaka ka tia lala hoe ahoana inona marina aloha ny tena antony tsy ankasitrahanao ny fiarahana izy ireo zany verse de mila ho anontaniana efa hita mibaribary zao fa tsy mifanentana izy ireo mbola izahana ihany ve ny ampiaraka azy ireo tsy manaiky an'izany ny saiko sa tianyse mila zako ny antsiporia ny tsy ahafahan'izy ireo miaraka oko zao aloha zay ariko ka zao ary ataoko mifangatanao tsy noho ianao nefa naonaovako an'izany fa noho ivero zay tena hitako tokoa ny fahoriana aloha de misaotra indrindra aloha se tena zanaka tokoa se ary tena fatratra tokoa no ataony se amiko fa de ovaliany zany amin'ny fotoana mahamety azy eny ary ka ono rovina zany zay no anainga mba amora andaminako ny fotoanako rehetra mantsy zay kosa aloha alamino aloha zany ny asany se rehetra de mba tsy hoe rehefa milaminy zany rehetrarehetra zany miankavy fotsiny aza de atao elatra kosa aloha raha azo atao eny ary fa de miantso anao rehefa milamina de ho ity hoe neny o neny ity finy ty mampiantsoantso anao toy izao ry feno ka misy vaovao reko zay ry ka tsy haiko zay tena lalana tokony ho alehako ohatray fa vaovao tsara aloha izany sa vaovao ratsy ka eo indrindry tsy haiko ihany koa zay fomba hanavahana azy sy andraisana azy fa enono ny resaka ny fahalovany andro tamiko ka iandry zany nanambaran'izany tanao izy indrindra ohatray nambarany andry anao ve aloha ny antony andehanandry zareo any Tomasiny ary fa to tsy miteny ary tenao fa lasa volany fotsiny eo feno ka nambarany atokory eny ary io mihitsy ny tena mahavako ny lohako ka metrahako fanontaniana hoe
inona raha ny tokony ho ataoko e? De inona marina raha aloha no ataonao e? Ka velan'iny ve raha andeha anaraka ny zany hoany e? Zany hoe tsy ara-inga kory zay fa roa andro terina vao miananga. Ka raha zay moa fantatro fa mahasoa sy mantsara ny fieritreretanao de mandehana e. Manafatra anao tsara nefa sainy tsara zay atao rehetra fa hono aloha e. Aiza aloha ty saran-dalana andehananao any e? Na raha ny amin'izay indray rininy de efa milamina fa tsy misy tokony ahinao a. Ny alalana va aminao fotsiny zao ny tena ilaiko de zay. Misaotra indrindra rininy amin'ny nalekenao ny andehanako a. Eny ary anaka fa roviny aloha zany ianao no andeha. Milaka misy ry andro no milaza anainga de za zany sabotsy na lahady no anaraka andry zareo. Rininy io de otra manazavatra avy zany ny foko rininy to hafahafa ihany ny fomba fiainako ankehitrinika. Amboary tsara ny fonao anaka sao de ao anatin'ny minitra iray no hanimbanao ny fiainanao ray manontolo. De tsy namelanao mihitsy mantsy raha matora sendra raha tsy lasi nanaraka anjanako any Tomasina ny zanakao fa inona mihitsy no andony zanakao iny Fenao ve raha zaka de efa raha tsy ratsy mihitsy ny de ikabary foana no ataonao isak'izay miaonamiko ka izay rehetra ataonao any raha sendra fantatro avokoa motsy efa nifanaiky tamiko ianao no tsy hivadininy zanatsy ary lazao raha tsy nifanarahana roa mianaka zao fandehanana an'izao ka no hoe nifanaiky taminao raha zaka de niteny an'izany tokoa zany ary tena faniriko ny tsy ovinantonao izy satria nitoetranao de mibaribary toy ny tafika andrefa tanàna fa saingy efa olon-dehibe ny zanako ary mahalala ny tokony ataony ka de nitsodrano azy ho tsara mandroso ho tsara miveriny ary zay sisiny. Zao no ambarako anao raha matora sendra raha henoko na fantatro fa vita soratra reny miverina avy any de ianao no ifiteran'ny atezerako rehetra ary ataoko tsy hovanina mandrak'izay ko de ampiomaniny ny zanakao de ny mbola tsy misy na inona vita zay rehetra ny saintsainy ihany azonao zany andray. Fa ina marina ry any reo an-tsainy dadany de zao no nanovany vita ny mitondra ho toy ny saribakoly ary de zay sitrapony ihany tsy maintsy tanterahako. Mampalahelo ahy ianao ry Vero tsy haiko hoe zay nga nitany hoe mety aminao sy mba hoe aneho ny fitiavana anao ka tsy manana afa-tsy ianao koa izy ry Vero tsy manana afa-tsy zavy izy de nahoana ny ampijaliany fa tsy mba hampetanika nahoana ny tsy mba inony zay lazaiko nahoana ny tsy hatsay zay tena mba safitiko ka ny azoko ambara aminao ry Vero de raha ihany tiany ianao ary tokany ka tsy tiany ny hitanao hijaly eo anivon'ny fiainana zay mbola hodiavinao motsy mijaly azy ao zay arena sy vola ve tsy mampaninonareo na tsy misy aza ny any faniriko de za mitoetra sy miara-dalana amin'ny olo tiako sady tia eny ekeko anie za mivoalazanao zany fa raha hoe ny fitiava fotsiny ngery Vero tsy ampy hahavelona zany ilaina ny asa ilaina ny vola ilaina ny fanohana ny ray aman-dreny ary tsaro fa raha ny ray amin'ireo voalazako ireo nge mibanga de andeha ila toy ny kirarony be mina no avinao rehetrarehetra mihitsy ianao koa zato ry andro de tena faharoa mihitsy avy aloha zany hoany eny ka zay mihitsy ny tena tsara avy aloha zany resaka zany hijanonany fa ndao any amoron-dranomasintsika raha mazoto indray de anko zao misy rivotra vaovao sy tena hoe mahafinaritra ndao ary sady ny andro tena mahafana ka nanaona ny fahitandreny fitsangatsanganana nataontsika teo aloha nafinaritra ihany tena nafinaritra tena tsaroko misiny zany avokoa ny aretina andohako rehetra raha ovinandray reny izy toy ireny to manina sady ndry zaniko aza manafa mbola misy herinandro any tsika no eto fa ina aloha no andre na hosona mantsy ranomboankazo atao ry andro za zao ny tena tsara sotroina amin'izao andro mamahy be zao ka ndaso aro aloha aka vetivety andaso vetivety eo anahoana ary zay feno any za ty to mahatsiaro ny feno asambarany zany eto anilany andry iandry zay namany feno raha zao moa izy miteny amiko fa tia de inona no avaliko azy
ndry fa iny ty mahavariana be ndry ohatran'io e. Lasa ny feno anganosaina sa Andriko. Maninona zao raha lasa ny aminy saiko? Ny olana marina tokoa ny ry andry dia feno tsy asitrahany daty. Dia maninona moa raha vela tanteraka ny aminy? Fa iny ty lasaindry vero a. Zaniko. Vao 2 andro ndry no nahita fifaliana sy fahasambarana dia adino sady ve ny fitiavany feno. Ka tsy zany loatra ny ry andry. Tsisy fifaliana ny tokantranonay raha toka hidada sy feno izay any anterako ny tsy fankahazo fa ifampiantsy lava raha toa izay ka mivady. Eny marina ihany aloha voalaza indry nefa alohan'ny anapahndrihevitra dia tsara raha miresaka amin'ny feno ihany ndry. Fomba ahoana nefa ny ananay e? Za ty Tomasina, izy any Antananarivo. Tsisy hevitra mihitsy ny amin'izany. Tsaroa fa rehefa any dia toy ny miandry fody amin'ny vary efa ho masaka ny fiandriny daday. Tena tsy afaka mikofoka mihitsy. Ka ndry ary ve aloha te hiresaka aminy sa hoany ha? Ahoana re zany e? Ndry ihany ako. Raha araka ny hevitra dia ilaina miresaka aminy loha e. Te resaka aminy nefa amin'ny fomba ahoana ho ah? Ka hoe miomana ary ndry amin'izay resaka tiandry atao aminy fa rapetsinareo dia eona sy resaka. Eona sy resaka? Dia amin'ny fomba ahoana? Inona mahataitra ndry io e? Ngatsy vonona hiresaka amindray ndry ka lasako ndry fa ho avy ety Tomasina ihany koa nge feno ary hiresaka amindry ny atondriany. Feno tonga soa ty Tomasina ianao. Ka nanahoana zay ny avyzanana? Tsy dia vizana loatra ka ary nakaizy andro teo. Lasa nakaram-boankazo vetivety izy fa tsy ampy le teo. Ka inona hono vaovao Feno? Ary ohatran'ny hoe faly ianao fa tsy tena fifalianao anatin'ny fonao zany avoakanao zany ry vero a. Marina ve zany fandinihako zany? Sa hoe ny fahatongavako ny tsy mahafaly ianao? Ianao zany koa ry Feno dia mahita lasaina sy mitady teniteny foana. Nahoana no asainao milaza fa tsy mahafaly ihany fahatongavanao? Ka ohatra mangatsiaka izany ny fomba fandraisaroako. Eny efa na izany aza aloha tsy maninona akory ahy. Ny zava-dehibe dia ny ahafahantsika mbola meona indray. Ty aloha ny ramboankazo ry izy roa atao fa mafana loatra koa ty ny androko. Ngala tsy ary hipetraka aminay ataovy aloha letsy ataovy ny anareo dia miresa fa za koa mbola andeha jery zavatra kely vetivety ery eto ihany no ahitako anareo rehefa avy eo fa aza mandeha lavitra raha ohatra hoe andeha nareo dia atsoehany koa Andry raha ny faniriako dia mipetraka miaraka aminay ianao. Ary ianao no tiako fahavolombelona amin'izay resaka ataona eto satria avy aminao ny fiaonana dia tokony hisy andraisanao anjara zany. Ka ahoana ny amin'izany le tiry feno ka rehefa izay ve mety aminy tsy maninona fa dia manasa an'ilay petrakako. Ka eny azy dia eto ary ny resaka reo roa ny any angaviako dia oka mba samy ho tomy tsara aloha ampiresany nareo Ka iza no indray fitenena voalohany ary eto anao ny teny voalohany dia iteo ihany no manaraka voalohany aloha ry Feno dia isorako indrindra ny fahatongavanao taty. Zany dia manam-porofo fa tia tokoa ianao. Indrindra koa ianao ry andry izay anton'izao fiaonan'izao. Zany any ry very tsy tokony hisy isorandry iza moa no tokony hifanampy fa tsika izao ihany eto amin'izay ara ny resakao eny tokoa. Marina ry Feno dia tena tianao tokoa. Sangy raha hivady sika ho tanterana ny faniritsika dia ahoana no avintsika manoloana tsy fankazoanareo sy dada izay fantatrao fa tsy mankasitraka velively ny fiarahantsika. Ka raha sitraka ao dia tsofranao fa tsy sahazatsika niaraka mandrakizay. Dia tena mora aminao iry very no miteny an'izany sao dia tsy tokony izany ny teninao amiko. Ahoana aloha sao dia tsy tokony atrika an'izao resaka reo zao kosa ary mipetra aloha sy mipetra aloha oka ho fitaina eto ny resaka fa efa tonga ty ihany ka naody hitondra fifaliana naody hitondra fahoriana dia tsy maintsy zakaina fa zay no anjary tena mifona ry Feno fa tsy afaka niara-dalana aminao tsy afaka niara-dalana sika. Dada ihany no any mba aman-dreny ka tsy maintsy atsaiko.
karaha nareo ny tsy mahay mifanaraka dia ina no azoko atao andaminana anareo? Dia ahoana zany ry Andry a, ina no ataoko? Tena tsy hitako loatra tsy ambara amin'izany feno izy ange ny tompony hevitra fa za nangatanareo anatrika fotsiny dia zay fa hono alisa ry Andry ny ahy tsy varak'aleo manontany foana so dia mba nahodiny lata ty koa raha nylohan'ny fero tsy dia tsy lesa ry feno nahoana lahy misaina ohatr'izany za ve dia veriny lahafahavitan'izany kosa letsy ry feno nefa ilaza nge dia netiko tony rahalahiko hatramin'izay oka aloha ilay aminy ianao ry feno no marina dia naposako tamin'ny andro izany hevitra izany ary izy aza nanakana tsy ilaza any singy za mihitsy nanapa-kevitra ny andray izany pepetra izany ka inona moa izany no azoko atao fa za zao tonga amin'ilay hoe vorona voatorabato ka maty fa tsy avitra tsony ny kady mitsodrano anao ahitan'izay rin'ny fonony rainao ary alahy indray ry Andry misaotra zavatra rehetra vitany latamiko fa tena namana tokoa ny alahy mafy zany rineny tena mafy izy averiny eny dia ray volana tao rina ny sarahanay dia rehefa natao mariazy izy ary ohatran'izay dia le namako izay natokisako ny lasa vadiny so dia mba tsy rariny zany rineny feno mahaiza mionona ianao anaka zay no natokana ho anareo tsy ho very anjary zany ianao raha toa ka miezaka amin'ny fiainana atrakao ny loha anaka ary tsaroa fa lehilahy ianao ka tokony hatanjatsaina ny tena mahasorena sy mahakivy angy rineny dia izahay mifanena matetika raha tsy nisy an'izay indray rineny dia tsy nisy nge ny olany zao namboarako anao ry feno mijoroa ianao ary averiko aminao fa lehilahy ianao ary ho raim-pianakavinana dia tsy amin'izao fotoana izao azy zany vo iseho ary ianao any anaka tsy nanao ratsy ka hoe homenatra ny hifanena amin'zareo ny tokony ataonao aza dia ny mijoro fa hono ary feno mivadika ny resaka Rovina no mivaly ny fanadinana izay nataonao teo amin'ny faran'ny herinandro asa hoe mba hanao ahoana tokoa ny mijoro niny ianao aneny nanao azy tany anaka ianao ihany malala nanao afaka ianao na tsiko ny tena marina zany reny saingy ny fomba fijeriko sy ny fijeriny mpitsara zany ny tsy mitovy aleo andrasana ny valiny dia iny no namarina fa mitovy ny fomba fijerinay zao no lazaiko anao anaka raha afaka soma tsara ianao dia lalana rena tokana ho anao zany ka aza kivy fa zao andeo any an-tsena aloha fa eo mba atao vetivety ny sakafontsika lasa aloha eny ary niny misy vaovao mahafaly ary tena tsara indrindra finy ty mahafaly anjanako toy izao ny valy angany fanadinana orineny afaka nge anazy mention très bien sotra n'Andriamanitra tena afaly ary neny tsy naposiky ny valiny azoko zany afaliko mahita anao mirana endrika toy izao feno avy mihitsy aloha hofihiniko ny zanako ka tena tsy nanapo ary ndray mention no azoko tena tsara zava-dehibe anamarika ny fiainako zao fahafahako zao rineny ka ina ny eritreretinao atao amin'izao fahafahanao zao anaka ka raha mety amin'iny dia mba hianatra ny Antananarivo no fianarako dia mba mangataka fanampiana amin'ny dadatotsika ka inona moa no anakanako ny amin'izany ry feno ataoko izay hatafitanao na dia andaniko ny fananako manontolo azy tsy manana afa-tsy ianao ange ary feno ary ataoko izay mahamendrika anao fa aza manahy amin'izany ianao dia tonga ty rineny ny fotoana ingana ny tralovantananao efa voalamina avokoa ny vola efa voahomana ihany koa ka Rovina ny tianao andehanana raha toa ka mbola tsy vonona ianao ka ohatrany tsy mahasaraka ny nenindray ahy zany ohatray dia ilozako rery ty ve zany neny ka inona ny tianao hijanona mbola araka amiko dia olona voninao izay ny anaranao hatrizay sa andeha noho ny fianaranao ka ampambony fahalalana izay efa eo an-tananao ny fambolena ny tany aloha dia antoka ray mahatsara ny tontolo iainany ny fianarana izay horatovina ihany koa dia antoka ray anatsarana ny fomba fambolena rehetra safidy ny fanataoriny iny mbona fotsiny miasa iny fa andeha noho ny fianarako so avady izany zanako izany dia mahazotoa fa aza malaina atsiaro anao ambavaka ka mivelomo izany zanako izany velomony za koa ny atsaro anao toy izany ka mitombo fahendrena sy fahalalana anaka ary aza donona ny fandeferana efa nampianariko anao mandrakariva hono ary neny inona ka mety
mangina tsy miteny raha misy zava-manjosa milaza amin'ny fahamarinana. Izay rehetra mangina anaka tsy resy fa natao ny fahanginana mba hoentina mandinika an'izay tokony atao. Ary ny hoe fahamarinana avelao hitranga amin'ny fotoana zany ary mandehana amin'izay fonjay no toerana ao anaty fiara fefa hofeny. Veloma izany zanako izany. Veloma marina eny e. Raha toa manana fotoana dia ezaka ny tonga aty ihany. Eny e. Tavita ihany reny zanako. Hanao ahoana reny fiainana eo aorian'izao fianaran'izao e? Mba hanao ahoana? Fa ahoana raha sendra? Endra zaka? Ela ihany izay tsy nahitako amin'ny feno zanako izay fa mba nakaiza izy izay raha toa ka tsy mahadiso e. Mahagaga ihany zato ianao zato raha zakaka. Ndry, fa ahoanako? Teo ny zanako na ilikilika ohatry reny ilika eny an-dalany reny. Noho n'izay kosa izy tsy tazanao dia manontany azy tenao. Fina tena tianao atongavany ha? Izany anie raha sendry. Mahatsara fihavanana neny fitiavana tsiraikitra teo amin'ny ankizy. Azany dia efa ny fanarahantsika ny tsy ahatanterahany. Ny ekinina indray. Ka maninona raha sendra raha tsy manao ny dolo-po fa andao re hiavany. Izay fanambadian'ny ankizy tsiraikitra tany hoa tsy atao aratsy fihavanana izany da matora sendra. Hoy ianao, raha ny tena izy raha zaka dia ianao mihitsy no manahakana ny zanako tsy hanambady anjanako. Fa raha hifeno dia haiko tsara raha iny zanako iny. Mahantra tokoa mantsy izay ka malaina ny araka iosom-bovoka aminay nareo e. Fa hono aho e. Maninona moa raha sendra raha mba janonany zany resaka izany a. Ny fanontaniako tsy mba valianao nefa tena liana ny ahalala hoe mba nakaiza izy izay. Salama tsara ihany ve ho aho? Lehilahy mety tsara velatsy. Ataonao inona indray moa ny zanako e. Rehefa tsy vadiny zanakao izy a dia ataovy mahafaly anao. Ary mikisana amin'izay anao fa tsy misy ivarotako ka. Vita ihany rineny ny fianarako iny e. Zany mihitsy tena misaotra an'Andriamanitra. Rehefa andray ny asako koa zao manomboka amin'ny herinandro. Nody vetiny tokoa ny rano natsakaina rineny e. Ao anatin'ny mangidy any ery-feno no ahitana ny mamy. Isaory Andriamanitra nanome anao ny hery sy ny fahasalamana tamin'izay rehetra nataonao izay. Marina mihitsy zany rineny e. Ka hoana ao rineny. Anaraka any Antananarivo ve ianao sa ahoana e? Rehefa nandinika ela ary-feno dia oka ihany hijanona eto anasoro tany sisa tavely ireo a. Mbola mahavonjy antsika ange reo anaka. Tena zany mihitsy ve ny safidiny neny e. Reo ane anaka raha apetraka amin'ny olona dia ho sarara vita satria lafo tompo e. Apetraka amin'ny dadatoanao indray anahiran'olona tsika. Oka re za tompony ihany no hikarakara azy. Eny ara rineny malala. Raza manana iny fa ezaka no avy ety na dia iny dia mandisam-bolana ihany azy. Ka hoana mety amin'eny ve zay? Ka se mety aminao dia mety amiko daholo anaka. Mahagaga sy mahavariana mihitsy vero a. Dimy taona nge izay nivadintsika nefa dia natomanjazaraza tsy mbola retato amin'ny tokantranontsika e. Marina tena leo ahy. Inona loatra ny tena marina vero a. Teny an'izany ianao ry andry a. Ahoany? Sika nefa samy tsabo teny e. Nahoana ny dekivy ambony ihany toy izao ianao? Eny ka efa ela ihany anie izay nitsaboana tena izay fa mbola tsy teraka ihany Ambato be vokatra amin'izao e. Leo ahy tena leo fa toy samorery amin'izao ianao ka marina e. Ka tsy mety anie izany lasainao izany ry andry. Angatsy ianao no lasain'ny dokotera fa tsy maintsy miaraka mitsabo sika. Ka saika tsy olazaiko ihany izy ity ry very nefa tsy maintsy olazaiko anao satria manenjika mafy ny eritreritry fa. Inona manenjika ny eritreritry ao? So dia laza loza amiko ary tianao ty ry andry. Zao e. Angamba ry very ny antony tsy azo antsika taranaka ohatr'izao dia no nanorenantsika ny tokantranontsika teo ambonin'ny ranomason'ny feno a. Ianao koa dia efa niveriko lahazinina. Niveriko olona nianatra ianao nefa dia olona miniminy foana. Sika tsy miteraka kafe no analana olana. Fa mba ahoana tokoa ary izay ihany e. Aiza moa no nalalantsika an'izany e. Sika samy tsy nisy nahita azy taoriana ny tany Tomasiny ireny. Noho izany tsisy nahalala izay nitrangana naseho sika rehefa samy tonga taty Antananarivo ka hatramin'ny verenantsika ho aty Tomasiny izao indray. Fa hono ary vero? Maninona tokoa moa tsika raha hoe miverina ny Antananarivo dia andray manoho ny asa fitsaboan-tena rehetra e.
Zany efa nilazan'izany taminao hatry ny ela fa ianao tsy nanaiky. Ny fialatsinanao mikasika ny asa ny betsaka. Ka ahoana ary ny hevitra hoe tena tapa-kevitra amin'izay aka, ha? Eny avy hatrany ny valiny. Efa ela ihany nge izay niainana taty Tomasina izay e. Okizay. Ka karakara ary izay tokony atao rehetra fa farafaharantsika amin'ny faran'ny herinandro ambony no manainga. Ka ianao neny tena mila mikarakara betsaka fa ny vetivety ihany e. Eny ary. Fa dia inona loatra ny dia nahatamana sy naharaikitra nareo tany Tomasina tany ndraka izy a. Marina tsy voavita amin'ny mariazinareo dia inonareo tsy niverina intsony raha tsy izao ndraiko. Ka ny asa ny ry-dada tena manepitra e. Izay aloha e. Zany no tena nahatamana ny tany e. Fa tena niova ny aty an-tanàna izany ry dada. Tena lasa mandroso dia mandroso tokoa. Inona ny dia niova eo anaka fa ny tsirairay ny miezaka manatsara ny fiainany a. Fa hono aloha izy mivady a. Nanao ahoana ihany ny toy an'ny fitsaboana nataonareo izay e. Ka izay mihitsy angery dada nahatonga anay ho aty Antananarivo e. Tena mbola tsy misy vokany hatramin'izao ny fitsaboana natao anay. Ka izay indrindra amin'ny hevitra dada zao aiza ohatra ny tena misy mpitsabo tena maika, ha? Raha ny hevitra aloha ny tianareo fantatranaka dia manana mpitsabo mahay ihany sika ny Antananarivo. Betsaka izy ireo eto e. Fa mila mamantatra azy ireo fotsiny mialohan'ny anapahana hevitra ankoatran'izay dia manana ny renin-jahazy reny koa sika izay azo atonina tsara koa. Ka zany very dada tsy ilalao fanafody gasy. Tokoa. Tsy milalao an'izany reny anaka. Fitsaboana amin'ny alalan'ny otra ihany no ataony fa anjaranareo no misafidy izay tianareo atonina fa manoro fotsiny ako. Fa hono ary dada? Ahoana anaka? Mba nanahoana ho azay raha matora sendra mianaka e. Fa malaelo amin'ny fiainongaza ataonao dia manontany manokana azy mianaka. Enao kory dada. Mba vitity alalany mikasika azy ireo fotsiny reny ahy e. Dry, fa inona koa ny mahamaky anao alalan'izany e. Ho fenona eo ny fotoana ahafantarana mamantatra an'izany fa isika hitoetra fa tsy hoe elona kokory eto e. Marina mihitsy ny ansery ihany dia tena marina izany. Mianaka ve moa tsy ifanaraka e. Fa inona ny karakaraina ary dada fa efa miariva izany andro izany a. Ka jereo rery vero an-dakozia eo fa misy ny rehetra ao a. Efa misy akoho masaka ao ambulany eo. Ny vary efa masaka fa mamana vetivety fotony tsika e. Eo aloha nareo mianaka fa andeha jeran'izany vetivety a. Ndao ary. Ary tsy vero ary ve ty tamin'ny manatona makaty ty. Tena makaty mihitsy izany a. Ary ianao inona ty o? Ramatoa sendra. Andraso vetivety e? Ramatoa kely vero. Manahoana ianao anaka? Salama tsara. Fa tonga oviana. Manahoana aloha mama feno e. Salama ianao? Salama tsara fa ianao no manahoana e. Salama tsara ka. Ary firy izay ny ankizy manahoana ny vadinao any izay? Dia miangatra ianao ry mama ny feno. Fa ahoana? Fa izany tsy miteraka e. Ianao sa ny vadinao e. Indray izany adalako, azafady rehefa dia manontanytany foana ahy e. Tsy misy adalanao izany ry mama ny feno a. Fanontaniana mitombona ny ianao. Sady tsika koa nge tsy misy disadisa mifanaovana fa zaho tsy navela ny dada ifanerasera aminareo fotsiny natapaka amin'ny fifandraisantsika e. Dia izao nefa manahoana ka? Fantatry ny rainao ve hoe makaty ianao? Fantantsara ka. Ay. Tsy misy atahorako makaty aminareo. Fa tena niova be aty aminareo izany ry mama ny feno. Zany. Tena niova. Ka tsy maintsy manao izay mety rehetra ry vero a. Zay aloha e. Ny tsy fanananay teo aloha angeny na tonga indray indry isakana ny fifankatiavanareo e. Ka rery mama ny feno fahazaverina tsony momba n'izany a. Fa hono tokoa? Mba nakay izay feno. Fa inona ny mahaliana indray afantatra ny momba azy? Motsy indry ihany moa ry vero ny nandatateraka ny fitiavany fony izy nanatona indry tany Tomasina. Ka rery mama ny feno a. Hazaverina amiko tsony ho azy izany. Tsy nanapidina inge aho rehefa milanja ny vokany sahady. Nene, dia mbola manafatra anao ihany koa a. Atsaharo ry vero tsy voaka ny vavandriny anarany sy ny momba azy a. Aoka izy hipetraka tsara fa sao dia ampidi-dozany zanako indraika. Fa ampidi-dozany zanako ahoana ry mama ny feno a. Iza ny mahalala izay sain'ny ray indry sy ny vadindry ihanyko. Ny fifanerasera-ndry amiko dia efa ampiantarany fa manodikodina ny lohandry fa malahelo toerana ka oka mihitsy indry tsy hivezivezy aty amiko aty ka. Marina. Be ne a mama ny feno e.
afaka manazava ny zava-misy ko nahoana ny tonga amin'izany ny sainao? Aleo elana ny fifandirana ry very dia ny mbola tsy mifandramatra. Oka samy mitandrina fa tsy misy malala izay voky ny apitso re. Fahona ho ary feno. Afrina ny fialan-tsasatra nalainao ty. Ray volana ihany ka. Angamo afaka maka mihoatra an'izay ny mpiasam-panjakana raha tsy hoe marary ngana misy zavatra tao hafa. Dia aiza daholo zany aloha no andaninao an'izany ray volana be izany. Ka eto amin'eny fa aizany ray anampy an'eny azao anadio sy alafana ny tokantranontsika. Sady mba alokoana sy avozina koa ny rineny ty tranontsika ty fa dia fa ratsy ery ty izy. Sahoanao izy neny? Fa ngao ny anambady ty zanako no anadio tranontsika. Zah ilay fisainan'rineny taloha tsy mivoatra mihitsy. Fa ngah kosa ry hoe rehefa anambady ihany vo anadio sy andoko trano rineny. Iza ny mahalalako. Tsy misy maharatsy ny fomba teo aloha ange. Fa manina ho anaka raha mba atao hoe tapabolana tsika eto dia tapabolana any amin'ny toeran-kafa. Zay ny tianeny. Ka zao ary. Aiza raha ny tianeny ho ale? Ohatra hoe mba antao masina. Mba te hifoka rivo-dranomasina mantsy ahy. Fony fahavelondrainao ange zao no nazahoako an'izany farany. Ka maninona nefa moa zany? Sainga aloha tsy antao masina fa aleo aho majangaka. Any sady madio ny tanàna no madio ny ranomasina. Ka zay hitondranao aho fa rehefa mandeha fotsiny dia efa hofeno hafaliany. Ka alamina tsara aloha zany ny trano dia avy eo tsika mandeha ampilaminany. Mety zay ka. Fa mba iza ary zany tovavy mivezivezy ao anaty alan'akondro zany ka. Metika izy mijery aty. Metika izy miondrika ao amin'ny tany eo dia mitady zavatra zany. Inona nefa ny zavatra latsako ka maharivo azy? Andeha ho atoniko dia anontaniako izay mahatonga azy iondrika lavoka. Orfeno andeha hoe izy ianao iny? Adray. Ka avy vetivety aloha fa misy alako anao aty. Fa inona ny ilaniny ahy? Ny olona zao vao sakijery zavatra ao anaty alan'akondro dia va atsondrony eny sahady. Indri? Fina koa no jerenao any anaty alan'akondro any? Ka ohatran'ny mahita olona mivezivezy ary neny dia zay no mahaliana ka saika ho any ahioko. Eno koa dia mahita lazaina sy foronina. Via aloha apio anandreto lamba reto fa mavesatra loatra le lamba ary firakotra ka. Ao ary. Fa hono ary neny. To rekoreko hoe tonga aty ny rivero. Marina ve zany sa? Ndry? Iza ny nandrenesanao an'izany? Ny aneny koa zany dia hafa mihitsy. Maninona raha lazaina fotsiny hoe enina tsy ny fanontaniako fa zany ray mbola anontaniany eny. Ka raha eny ary dia inona ny tianao atao Inona moa ry neny dia hoe tiako atao fa mba tiako fantatra fotsiny eny le izy. Fa zao mba firy marina ho any zanaka izy iny zao. Mbola tsy niteraka ry zareo hatramin'izao ko. Ndry ngao ny tsy maka hanana mpandimby andry sy ngara zakako. Tsy ho maika ve izy ireo fa tsy afaka manoatra Zany hoe raha azoko tsara zany dia misy tsy miteraka amin'ny ray amin'izy roa mpivady ireo. Zany? Dia ho sanatria ve hoe very roneny? Ndry? Fa nga hono ry tony mbola mitoetra ao anatin'ity fonjanako ihany zany fitiavana efa tsy navela aniry zany Ka zay kosa ngeroneny tsy niady tsy mifandritra nefa dia voateriny saraka. Mampitandrina anao ary feno aprimy dia mbola tsy mivoaka ny faniriana ao anatinao ao dia ilamina ianao. Tsaroa fa io ihany nefa nahitanao loza. Neny tony zany dia fa mahita lazaina sy ambarako. Na izany aza nge tsy midikinina neny fa notaniako zay fa vita ny lambany eny ka. Mindeha ho any an-tsahany aloha hiady mangazo fa te hihinana zany. Aza tao betsaka fa manjary tsy lany dia very fotsiny io ka. Feno ahoana ry neny tandremo sao dia mezaka hitady any vero manafatra ihany eny Ary ifeno iny milanjangady midina mangaty an-tsaha iny andraso arahako izay andehanany dia hidirako moramora. Toy ireny olona mitsipona nandreny amin'izay. Ary tsy maintsy ho hitany dia ho jereko eo izay fietsiny. Eto aranga niady mangazo fa reto ngamba zao ny efa azo antoka fa efa matoy.
ataoko misimisy ihany na dia niteny azy neny hoe aza atao betsaka sitrany hoe anampiana ny sakafo ny kosoa ihany koa mantsy sady tsy tiako ho fatony ahazana mihitsy ireo kosoa ireo. Tena tsara vitana. Tena atao anaty mangazo lava sy midoroboka ny nalehany. Ary aleo mody gropaka ary dia tsy maintsy ho taitra izy. Ndry fa inona koa ny migropaka be ato anaty mangazo ato zany andraso io jerena sao mantsy mba aza mahasoko ohatray ary to vehivavy makanana izy zany tsy maninona zany voaka anontaniana ihany. Maninona eto ianao raha matokely fa inona no ataonao ato anaty tamboloko ato Ramse, azafady fa tsy napoisiko tato ianao. Ato foana mantsy makanana fa ato ny betsakako. Mety matezitra anao zao satria vao hitsaka ny tanimboly dia manjary ratsy ny vokatra mazava ho azy ary aiza moa no ahalalako na mody makanana ianao dia asitrika ao ny anaty arinao any ny mangazo. Aiza kosa Ramse amin'ny eritreritra sy ny fijerinao ve dia avitan'izany ka mpangalatra raha matokely tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina misy mihaja be aza mahavita mangalatra. Fa niova be ary fe any tsy tadidi ny fenitsony sa teny efa niala tao an-tsainy sy tao am-pony ny fisiko ary ny momba ndry ary inona ny tsy mampiteny ianao tampoka teo raha matokely marina angany voalazako teo ka nahavoanao tsy zany no eritreretiko fa lasa ho any saiko hoe noho ny fiodinan'ny andro volana ve ny volana ho taona dia mety isy fiovana ny olona tsirairay fa inona koa moa nidiran'izany teninao zany amin'ny anana lainao fa tsy azoko mihitsy ange dia tena tsy tsaronao mihitsy ve ary feno nefa vao nahitanao dia tadidiko avy hatrany ianao tadidiko ianao ry very fa ho tiako tsy tsaroana fantatro fa fanahinina mihitsy nidiranao tato anaty tamboloko tato ary azo antoko fa efa ela ihany koa izy nanara-maso raha vao mivoaka na miditry ny trano provy tsy azo lavina ange zao ndry fa ino to mahavarinanao tamika teo ry feno very ihany ne sa tena efa dinao tokoa tsy variana fa mamerina ny ato andohako hoe taiza moa ny fanenahantsika sy ny fankalalantsika andray efa maro ihany mantsy ireo tovavy mifanerasera tamiko ary anisany ianao matoa mahatadidy ako fa ianao ve aloha mandrangotra sa manao izay mahatezitra ary feno very zanak'irazaka ne ay zanak'irazaka fa hono ary vero angamo ianao ty tsy efa olona manambady tsy foroa raha zay ny zanako raha ny taona no isaina dia inona koa moa mbola idiranao ty amin'ny tanimboloko eo ty anga tsy misy anana ny any aminareo fa to teny feno fahatezerana ne zany ambaranao azany ry feno fa tena ahoana loatra fa tena ahoana loatra ahoana ny tianao ambara ry vero za ndray no ametrahanao an'izany fanontaniana zany ary dia mbola tsy miakatra ny atezerako sy ny asorako dia mandidy anao hivoaka ny sahako fa sao ahitako loza na ahitanao loza eo feno mba teresaka aminao ni mba miangavy re oka ho aza mikidikidiky akory ianao fa misana ry andray ary rehefa tsy hivoaka ianao dia oka za mihitsy no andeha feno indry fa aizy ty mangazona lainao ry feno ka tsy nahazo ary neny tsy nahazo ahoana ohatra mbola tsy azo tiana le mangazotsika eo andrefa tananao dia kamiko ao any avara-tanàna ka ry feno finona ny nahazo anao taniny dia sahanao no mandainga amiko tsy azo adina ahoana ny mangazo nefa za ary voaviana ny nakatrany tsy misy mahazo azany ry neny tsy azo alaina fotsiny mangazo any fa hono nifanena tamin'ny arazaka nga ianao tsy fombanao mihitsy ny toy izao ry feno dimy taona lasa ianao no nampiseho fietsika toy izao ataonao izao miditra maloka mivoaka sositra dia averinao indray zany amin'izao fotoana izao ohatra ny andeha hiverina ny Antananarivo angambary nenika tena tsy tamany eto finona ho any nahazo anao manina nefa raha tantarainay oka izao ry neny oka aloha andeha atory fa marary aza ny lohako zany ka ina ary ny nahazo n'iny zanako iny izandray nanao azy tany ary
Aizy anana nalainao tany tsara vero ha? Nenjehany alika de very tao anaty tatatra daholo le anana. Zaza saika naratra mihitsy. Alika ny nanenjika anao teny tsara sa olona nandroka anao tao tanimboly? De very avokoa ny anana rehetra tao anaty arinao ha? Iandry fa inona ny tianao ambara? So de verinao fa tsy hitako aza ny nataonao teny tsany resaka tamin'ny feno e. Tsy fantatrao fa mpifahavalo zay nanomboka tamin'ny fotoana ny vaditsika. Ka anareo sy dady zany fa tsy ahy e. Ianao ny te hanangana fahavalo amin'ny feno fa izy mety tsy netretra n'izany akory. Ary nanomboka oviana koa moa ianao ny anatra ny tsikilo sy nanaramaso ahy. Nanomboka oviana? Orivero vadiko ange ianao e. Ary zoko ny mahalala zay ataonao zay aleanao rehetrarehetra. Ay, de areo maso koa rehefa makany amin'ny trano fivoahana. Areo ianao andehanako fa mandreraka any asa rotam-piarinao. De zany ny zava-misy ry dada ka inona no ataotsika? Tena tsy hamenatra ny fiainao ny ambabo mora ny fony vero satria efa manana ny ampy izy amin'izao fotoana izao e. Ory andry de mino ve se efa avitan'izany feno? Efa tsy zakany ane reny nataoko azy reny e. Ataoko fa lalana sy afo nandoro azy reny ka tsy sahany tsony ny verina amin'iny e. Ary raha ifeno na eo aza ny fankalako azy manana ny fahendrena manokana izy ry ka taloha ny zany resaka zany ry dady taloha izy tsy nananinninona teo am-pelatrana no entina miady fa nantsa ankehitriny kosa efa niovanga izy eo an-tanany daholo ny fahaizana ny vola ny arena de mety iova koa ny fahendrena. Ory andry de zany mampatahotra ny se tsy mahafantatra andrazaka angase anana koa ange ny vola sy ny arena ary ny any tanàna ary ao se anaovako azy vitany se tsara. Oedy ro mamany feno a. Oedy nareo aty e. Marina tsy feo amin'ny vero zany. Anao inona ty indray ary ny vehivavy iny? Ary tsy misy olona ary ve ato zany. Nefa ny varavarana mivoa. Aleo atsona ihany ka. Oedy e! Oedy ro mamany feno a. Ory neny a. Neny a. Ohatra vero. Feno. Fa anao inona ty ianao e ha? Ay ianao mbola ato. Hitsitika anareo a. Angamba manao tsy aho. Ory vero feno ty ve adaly e. Inona anao le anao aty aminay aty? Everinao moa fa raha misy mahita amin'izao anao tsy de hitarin'ny olona resaka hafa indray ary lazainy fa za mihitsy manodikodina anao sy nanafatra anao nakaty. Tsy misy mahita tiky zany eo ry feno a. Ka na misy mahita aza moa maninona e. Dada sy andro loha lasa ny atsiana nitondra vokatra e. Raha toa kary zareo no atahoranao. Mba sasange ianao zany ry vero e. Mandehany ianao mandeka. Tsy te ahita loza amin'ny rainao eto a. Tena leo miady amin'ny mihitsy amatsy. Fa inona ho any atahoranao? Feno a. Zany hoe mbola tianao e. Enao ve de tsy tia antsony? Feno, mba valio moa ahy e. Fa adala ve ianao ry vero sa marary saina ha? Tsy fantatrao fa olona manambady ianao io. Maninona rahatsaina ny vadinao e? Iandra ane tsy tiako fantereny dada fotsiny hanambady azy. Zany tena antony andefasana anay tany Tomasina ka nahatonga andany fitiavanao. Tsy te handrea zany abobonao zany ary vero a. Kraty zaza kely ianao ka hoe terena amin'izay tsy safidinao. Matoa ianao nanaiky ny hanambady azy de ianao ihany koa zany nanana fitiavana azy. Tsy misy an'izany ry feno a. Ianao ny tena tiako ary za tsy tia ny andry. Aza ampijaliana re ahy e. Ory vero a. Misana ianao fa mahasosotra na ny meno anao azy. Misana ho ahy ianao fa sao de maratra koa. Tratrako reto a. Tratrako ihany. Elan'ny toratorahany lahy ankehitriny ry feno ka nahavo masonangatra. Ay de zao natao ny lany zanako. Hita lehilahy n'andro any. Ary de an'io ny tena ahafantarany lany zany ra zaka zany. Dada, fa ino ny te ataonao aty e? Hitady anao natondiako anako. Ary nisy nilaza tamiko fa aty ianao de izay no natonga taty. Ay tena marina fa miaraka tsokosokona ha? Dada, avelo aloha iny azonao iny e. Mangidy anao. Avelo iny. De ao ka nazava. Tsy any feno ane ny adsoina fa ahy e. Zany nakaty an-trano fa tsy izy ny antso ahy. Tsy mandraraha zany ary kalakely tia. Ny fantatro sy hitany masoko de zao ataonareo zao. Olona von'ny famihana ifanoroka ary tena tratrako ambody omby araka amin'ny fomba fiteny. Inona mbola iarovana reo tena amin'izany ka? Satria tsy mino ny tenjanako anao ry ngiara zaka.
de tsy maintsy miaro ny tenao ka satria ato traniko ianao no mitady ady sy mikasany amona ka de mialatsiny aminao fa olon-dehibe inge ianao raha misy mahazo anao ianao koa zao ny tonga amin'ny fitenenana hoe dalo mananika tamboka ifiteran'ny ataonao ka feno mipetralo ianao fe de sa iady amin'ny dady ka manahirana mihitsy ny rainao ka dady asina amin'iny azo be lanjainao iny raha te-amony ianao misakisany ianao fa tsy ny olona manana ny rariny toany feno no enjehanao isanandro zao ary anaovanao toetra tsy zaka manelingelona mihitsy kalakely ty mbola tsara vita ny lary feno fa raha teny atsala no tratrako hitako teny tsy namelako raha tsy naratra tokotorana maty teny mihitsy ary ianao ry vero andony ianao naraka fa tsy ilaiko mijanony eto akory na de ray minitra aza tany tsy natokana ho anao aty malaky ianao fa aza amin'ny tany dretra hoe manala baraka fotsiny angeny ianao de zany angerineny ny savan'sio teto nandritra ny fotoana tsy nahateo anao tena saika loza raha tsy nahinandamo ny vero ay ve anaka ka saika nahavandoza teto an-tranoko raha zaka iny fa maninona moa ara mba mitady hevitra ianao anakanana ny vero tsy akaty oka aloha azava amin'iny le resaka tsy savelively angerineny ny antso ny vero akaty fa izy mihitsy ny tia tonatonany eny fa inona aloha ny hevitra tianeny hoe ataoko mba tsy siny disadisa eto amin'ny tanàna anaka de mandehana ianao miverina mody any Antananarivo tena anahirana mihitsy ny fijanonana eto raha izao no mitohy ianao mihitsy ny mantsy tsy tena tsy tindra zaka ho hity tsy mety zany rineny tsy andra zaka rery nge ny tanàna na hoe novidina ambogadiny ka zay tiany atao ary tsy maintsy ho tanterahany tady dio rineny fa misy anjarako ihany ko eto fa tsy azy rery eny ekeko de ekeko nge zany anaky fa tsy aleo ve mba mandefitra manana ny rariny toy izay ianao hitrandrahany ady andro manalina eto izy ane ho toteny amin'ny olona foana satria matahotra azy ny olona fa ianao no lasa ho fahavalony manodidina ka anaovany resaka sy tondrony molotra lava zao rineny de anaiky fotsiny amin'izao ve zany sa eny ho hita eo ihany zany fa ahoana indray ary zao le fialatsasatra ho amin'ny mahajangy oka ijanona ny amin'iny anaka mbola ho betsaka ny fotoana iarahantsika avelao hijanona eto indray hiandry ny tanànantsika fa tsy fantara zay ho fietsika razaka ny erinaniko tsy nahazo anao tamin'iny izy de tsy maintsy mbola hitady hevitra hafa indray hitany mantsy fa efa mba misongadiny tsika de matahotra izy sao de ho songonantsika ko miazo kosa zany efa adalany tsy faly amin'ny fisondrotan'ny hafa eny fa ho hita eo ihany le resaky neny teo fa alolo eritreretana tsara fa inona indray zany nataonao zany ry vero fa inona nataoko inona ny naleanao tany amin'ny feno ka sa efa leony miaraka amiko anao de mitady amorona kany hafa ay kosa de efa mahay mitady bolana ty aminao raha zaka de ny fakanesako teny ihany ve no lazaindrainao sa misy hafa koa rainao ny ry vero ka nahoanany de sainao ny manevaniva azy oatra zany raiko tokoa saingy rano nataony ahy de tsy miendrika an'io raiko izy tsy mahalala fa tsy ny tompontsoany manokana raha izy fa lazao azy ry vero inona so de efa marary ando azy ianao ty na marary kibite valana ianao manao ny ataonao ireny mivazavaza oatra zany sa efa leony mena koa zato ianao zao no mbarako anao ry andry ianao nefa voavidiny dada tamin'ny volany ka de mazaka any ataony ary taterao avokoa zay sitrapony rehetra fa raha ny amiko de oka zay inona tsara zany ambaranao zany ry vero avereno reny tsofoko tsara ho izy teo malaky ianao avereno ka nizay volazanao teo zany renao zany no izy ry dada inona tsony ny averiko mihoatra noho izay ary de ampidiro andoha kelinao maivan'io fa tsy notereko na nyvozonako na nyvidiko araky ny teninao iandry izy ny nakanao vady io zanak'olona hitanao io de safidiny manokana ny nanambadiny anao ary de ny ekeko fitiaviny anao manokana zany ary ianao ka aza mianatra manivaiva olona toy izany fa raha toa efa leo ianao na tsy mahazaka de aoroniny etanao de mandehana amin'ny lafika any amin'ny feno any ianao mandeha any ny tianao any ny mahavelona anao any sady efa manana ny ampirateur zareo afaka manao ny sitraponao rehetra mandana so de tsy mety zany mandroaka avy hatrany zany aloha aleo izy andeha maninona aloha raha miresaka milamintsika manginy sy efa ao anaovako azy fa miseho mazan-dolo oatra ka ina no enanao eo fa mandehanao aoroniny etanao de mandehana vonjeo ny fenonao lasa ianao hitanao zany asainy dada mangina ianao de mangina tokoa fa teny nandrasako zany ry dada ka de andeha tokoa sady inona koa moa no mampitambatra atsika zanaka tsy fantatra nahinao mihitsy ny tsy miteraka de zany ho asaina mitsabo tena lava noho izany de oka koa vidatreo ny amintsika
sady ny antsika koa efa tokantrano tsy naorina tao anatin'ny fitiavana. Dada, maninona aloha raha lamina andresaka tsy misy tsy vita ny fampiresana nge. Velao zay mivady aloha mba iresaka. Velao aloha izy rese andeha. Velao izy aloha akarivotrano fa rehefa fantany fa manana ny fahaditsona izy de tsy maintsy miverina eo ihany. Mila mefitena ny toy ireny zay ihany. Ndry fa hoazy amin'ity entambe amin'ity andro arivo dia anao ry vero afaka mba mampiatrano avy ianao ry mamany feno. Ndray eno fa na dia nio alina fotsiny ihany aza raha pitsana dia nainga ho any Antananarivo. Oriny eny neny mainge ny varinao patanao zany Ndry fa toy vero fa inona mbola ataonao ty aminay ty vero nangataka hiatranao ty amintsika izy anaka ary anio ialina ihany fa raha pitsy izy dia nainga ho any Antananarivo ka ahoana ny hevitra anaka. Fa inona ny aton'izany ry vero Noroan-dada fa Noroan-drazaka dia ahoana zany ry feno de tsy haiko zany fa zay ataony eniko ka ny andro ty alina inao tratrariva atao ahoana moa anaka ny famelanao irerosaka izany ny alina. Mandrosoary aloha ianao mandrosoa dia mipetrapetra vilotsika asianao iresaka vetivety fotsiny. Orineny ahoana moa no asainao mampiditra trano ny vero ndry moa tsy efa nitantaraiko anao ny zava-nisy teto anykeo maraina mba ny sainao ve ny aterako zao fihetsika eo zao fantatro de fantatro tokoa anaka ny mety ho vokany fa oka za rery no izaka izany fa ianao kosa mandehana matorany ny dadatoanao so sanatria mantsy fandrika ataon-drazaka zao tsy mety zany rineny ataoko ahoana ny amelanao rereto raha misy manjoa anao eto de iza no anatsiny sy ho tompony fahadisona fa tsy za ihany koka samy hijanony eto ihany tsika fa za kosa aloha andeha hitady hevitra vetivety fotsiny andamina an'izao zavatra mikorotana izao ka aza elany ary ianao fa inona ny tadiavany lahy amin'izao efa mifito sasany alina izao ry feno sa hitady famarinana tamina taon'ny lahiny keo maraina miangavy an'si aloha hitony tsara de aoko se iaino ahy nefa na izany aza de misaotra an'si aloha nanaky ny fangatahako fa afaka miona tamiko na de efa hoe alina toy izao ra ny andro ka eto ary nresaka ela fa mandroso mialina ny andro tadidio aloha fa raha fiarovatena ny katsahany lahy de tsy azo rariny amiko velively ela tadidio zay eny aiza aloha raha zaka rafoza an'si amin'izao oro zao fa afaka onge za mifanontaniany lahy zany eny na izany aza voaliko ihany ao an-trano izy fa hony somary nisy famalina kely loha teo aminay de izy niditra ny efitranony za kosa voanarainy antsonse de nivoaka za raha za nisy angalarana rivotra ohatr'izao ka eo indrindritsika izao ary zay no antony atsoko an'si inona marina ny desava nitranga teo amin'ny sesiveriny de andro alina no nroana ty zanak'olona faonakony nafatarany lahiny zany fa nroana izy ka mba fantatry se moa aizy vero amin'izao ora sy fotoana izao aiza moa no alalako an'izay misy azy ka ary tsy za koa ngely nandroaka azy fa nireny inona koa ary nidirany lahy am'izany tsy azoko mihitsy ange zany tokantranony angely ty zany misy idirako tokoa satria any atokantranoko mivadiny se no mitonatona sy mitady fialokalofana tsarovy ry sery andro fa raha nanambady ny vero se de safidiny se ka rehefa tsy hitany se tsony ve zay fahatsarany de roana amin'ny andro alina maninona raha mba andrasana amin'ny andro maraina vao nalefa izy ka inona ary ny tiany lahy ataoko am'izany za nefa niezaka ny nandamina fa ndray ny vero mihitsy ny mafilo tena tsy azo nahodina tamin'ny heviny mihitsy nisy zao ry andry olon-dehibe sy ary mahalala an'izay tokony atao ka mijoroa maizy an'se aza velany hafa no ibaiko an'se indrindra moa fa iny tokantrano zany ka miangavy ary andry aoreno ny tokantrano se ary tsaro fa raha nanambady ny vero se 5 taona lasa na alahelo sy ny tomany fa ankehitriny manaika satria ianareo nefa nakamban'Andriamanitra ka aza velosaran'olombelona
dia izay zany fanapahan-kevitra ao anaka avy alorony eny andeha amin'izany apetraka amin'ny dadatorana avokoa ny fananana rehetra dia andotsika onona any Antananarivo ka any ange anaka ho lanin'io fatrano ny voly indrindra ny lafo ny vidim-piainana eto midina kely eny an-tsaha dia mahita anana ilofana itsika angeriny eny any tsy hanofatrano fifanotolorany dadator-trano raha zay hoe loka mampiferinaina eny tsy maintsy vidy zany ary neny tsy avely hipetrapotsiny fa hanokafana varotra ao amin'ny trano ambanindriandra ka rehefa izay moa anaka ny fantatra fa mahamety ny fiainantsika sy mampilamina ny fiainan'ny hafa dia atao izay hatateraka azy ianao ny solondrainao ka sady mahadity ianao no mahatapaka fa na izany kosa nge mba ilaina ihany ny hevitry neny eny manahirana angeriny eny ny fiainana eto mivoaka ianao arahany romoromo miditra ianao arahany eso aleoriny eny mandefitra fa tena marina ny teniny eny hoe tsy mahafaty ny fandeferana ary tsy mahafolaka fa mampitrakatra any tena mahafaly anaka dia ny filaminan'ny tokantrano misy roa kely ary tsy nisy fiatraikany taty amintsika izany satria dia tena hainao no nandamina azy izany ry neny no atao hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy ilaina ny fifandirana ekena fa nisy ihany tsy fankazona teo amin'ny singarazaka saingy tsy tiako ampidirina amin'izany izy roa reny efa nakamban'Andriamanitra izy roa reny ka tsy tokony sarahana tsony tena marina dia marina tokoa izany voalazanao izany anaka fa hoana aloha ry neny tena vonina tokoa aloha ve neny toetra any Antananarivo vonina re ary feno fa zao alohan'ny andehanantsika dia mbola hitsabo any vero aloha fa hitsabo ny vero ahoana koa ny ary neny fa nga marary sa izy tsy mety mitoejazy iny hatramin'izao hoe dia alaminy amin'ny alalan'ny otra ny tranonjanany mba hahafana ary dia ho hita eo ny vokany tokoa moa neny mpitsabo mahay an'izany fa hoana ary neny aza atao mahatezitra neny aloha ny fanontaniako ahoana indray mitsabo amin'ny alalan'ny fanafody gasy zany neny ohatran'ireny hoe ravina vovokazo sy ny sisa tsy fantatro reny mahampime koa tianao ty anaka tsy manao an'izany ny reninao fa manotra amin'ny alalan'ny menaka ihany no ataoko ary hitako amin'ny alalan'ny tanako ny faritra tokony hotsabony ka iza morony eny ny mahalala hoe eny aleo manontanytany foana mezana toy izay iahiahanao entiko ny ahiahy mantsy tsy havananako ko dia mazava aloha izy zany dia tsaboy tsara ary izy neny mampalahelo le namako mariny mba tia hitrotro zaza nefa dia tsy misy akory eo aminy ny zaza koa mantsy no azo antoka fa hanamafy orina ny tokantranon'izy ireo eny izany aloha eo ihany fa enao anakambaroviana aloha no ampakatra an'izay ovinanto vavoko tsy mainky izany ry neny manaraka ho azy eo ihany zany rehefa sitrapon'ny tompo zay izany fa maninona aloha tsika raha mba makany amin'ny dadatolo mandamina ny resaka ho fametrahana ny rehetra ty ambanivohitra ka ndao ary ry zareo koa nge zay efa miandro fa efa nampiomaniko sady eny koa tsika misakafo ariva dia malakilaky ary ianao dia idio ny tranoko neny eo inona indray tsy vonona indray aty ianao mitotra ny ova hevitra indray zato izy ka zao mbola misy herinandro ny fialan-tsasatra ka ahoana ny hevitra neny raha tanterahana ihany le makarivotra ny mahajangy andao aloha any amin'ny dadatoanao dia resantsika mianaka milamina izany fa zao manafatra anao teza ao amin'ny fandeferana trano ny toetranao fa ahitana vokany tsara zany sady tsy mahafaty antoka enyreriny eny fa ho arahako ny teninao ka toy ny vero kely tangena ny fody angesika fa tsy folaka fa mandina trano noho ny fandeferany manahoana zay ny fahasalaman'ry zay ry vero efa mba tsara any ve efa tsy dia maninona firy fa lohako sisa nonohatry ny tsaroko mavesatra be izany fa honao ry anty ahoana hoe ny dokotera vaovao mahafaly no ambarako andry ry vero vaovao mahafaly hoe ahoana ry anty mitoejazy ndry dia izany no mahatonga andry manavy matetika ioko dia mila fitandremana tsara onona izany aza fa sarotiny kely ndry ve dia tsy mahalala mihitsy hoe mitoejazy ry vero vohatra ny tsy neritreretiko tsony eny ry andry zany to lasa fiainako ny tsy fanananjanaka to efa mazatra dia ahoana zany zao faly ndry sa mbola atao ndry fahazarana sy fiainana ihany zany tena faly be ry andry zany fa ina re no valiko mama feno fa izy ny anisany nanampy atsika tamin'ny fahazoana taranaka zao rehefa teraka ndry dia makany amintsika manatitra ny fanomezana zay tiandry omena azy ohatray arona anaka
tohatrany de miramirana ireny zany zanako zany fa tena falifaly mihitsy fa inona no mahafaly anao to zao ina ono ity andro no alana zafy kely am'izay ianao ry dada ahoana zany tsara hoe letsy fa ohatrany tsireko mihitsy zany ry dada anana zafy kely am'izay ianao de isy antso hoe dada be de ahoana ny afaliny dada ahoana moa anaka fa de avo ny lanitra ka tsy takatro fa de zao famezako ny afaliako anaka de hoy aho hoe isaoana ny tompo fa izy nanomesy nandahatra ny fiainantsika ary zao anaka aza dinona mihitsy ny mankalaza an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana mandeha ve mivarotra ary neny enao kory feno de efa mana ny any ery mandeha tsara tokoa aloha ny varotra zaza mila tsy araka mihitsy noho ny abetsahan'ny mpividiko ka soty mbola anampiana ihany ara ny mpanampiny neny ka zay mihitsy angamba ary fenony de eo atao fa inona aloha no anampiana neny na izany azy ka idina ny tsena de andeontsika mianaka isakafo fa raha mbola hitan'ny olona ty hoe misokatra de anatona ihany ny mpividy fa lasako vaovao ianao hoe ahoana ary neny vaovao lazainao teraka somatsary vero kamba namena da marina very neny zany tsara kosa zany tio ary izany nahalalànao an'izany raha zaky ay aty Antananarivo ry zareo am'izao satria saika sary-piterahana ho ny very fa na izany aza tafita somatsara ihany ay ny azy zany zao ry neny ny tena fifaliana lehibe na niry zaza tokoa ka nomeny zaza lako ka ianao ty anaka ilozanao mamisavisa nen'ny olona fa ny anao mibaroviana ihany sangamba ry neny de ezaka ny anao zay hafaly sy asambatra anao aloha edry fa inona nefa aloha ny tena mahamaika nenny amin'izany ka ny olona manana zavy kely antsoantsy fa ny amba aizy ka aza taitra amin'izany neny fa ho avy eo foana izy andao aloha ry sakafo fa efa vonona dolo izy reto ka ho avy itsidika ty ange ho ny andro mivady rehefa mivoaka ny hopitaly zany ve ka inona nefa moa maharatry an'izany ry neny sa hoe mbola mila lalana avaty amiko ve neny vao afaka ampandroso azy ireo ny tiako ambarany de izao hoe tsy maintsy alahelo ianao ahita azy mivady ireo sambatra ka miangavy anao raisy tsara izy ireo rehefa tonga eto ary oka ianao mba ho eto an-trano fa tsy amorona lalakafa anyray fa roviana hono izy ireo no avy aty ry neny am'sabotsy zao ka raha zaka mihitsy ange anaka ny tonga teto ny lazan'izany tamiko e ay ve ary efa niova koa zany le rangahy iny ty azo antoka fa nahitany fianarana ny fandeferana nasehontsika tamin'ny hatr'izay ka saivy mandroso izy ireo ry neny rehefa tonga fa malalaka ho azy ny faravaratsika zay mihitsy anaka no mahazanako anao ary ataovy ny sakafo fa mbola maika ianao manahoana ny asao mandeha tsara ka ny tena ihany koa ny ary ny mila tsy arakako fa zao ry neny raha riva raha mety amin'iny de mba hidomelony tsena de any amin'ny trano fisakafoana ntsika no misakafo fa hatraminao viana indray hono no anao an'izany ary inona ny antony tena efa lehibe tokoa ny ianao ry neny ka tsy mahatsiaro zay tokony ho tsarovana ndry fa misy inona androany angery neny ny fahatserovana ny andro nahaterahako ka mba tiako ankalazainy zany satria feno 3 taona katroko anio zany tokoa moaka tena efa antitra tokoa ty reninao ka tsy mahatsiaro zay tokony ho tsarovana etsy roako sofihiniko zany zanako zany de maniry anao ahita zay iriny fonao ary feno de ho feno trano eny ny fahasalamanao ary izao aza dinona ny anatro ataovy rado mamea ny vozinao an-trano reny anatranatro reny misaotra ary neny amin'ny firaritsoa ary raha riva de ahita zavatra zay efa nandrasanao hatry ny ela ianao ary de ho feno tokoa ny hafalianao ange dry finona dolo zany ry feno manova fotsiny neny tsara tare de ho hitany eny eo izy raha riva amin'eny ntsika miainka fa tandremo so tonga ao de mbola mivoy ihany ny fivarotany eny fa maninona nefa raha mbala zaina zany tsy namako ianao raha tsy ambaranao amiko zany ka fa hoe le irin'ny foniny ho azo koa ka inona indray ary nanambady amin'izay ngany zanako ndray ka mahafaly aneny sa mampalahelo aneny zay ange no iriko aminao anaky aleo atao malaky ny atao fa maika nahita an'izany ovonantoko zany ako de manaova ihany ry neny mora fa sao de ho feny bitaky ny hafaliana ka tsy haritratra ny andro hariva zay aloha fa andeha hiasa indray rery feno fa andraso aloha ahoana ry neny
izy aloha ny anaran'izany vinanto vaviko zany raha riva ho azy ny eny ny valiny zany zay fa mandram-peona vetivetiky ny eny zay fa tara ndao ary de Rovina ary feno nanaovana andraranareo fa efa maiky ary zay inana n'le mofomamy zay efa nomaninao aza maiky ndriry vero ho avy tsy ho ely zany fa hono manahoana aloha ny fahasalamana izy mena tahakely reto salama tsara to andreniny ihany ka ay tsara kosa zany jereo nge izy da mitovy amin'izy ireo ianao ianao tiry vero de tena mahatsikaiky mihitsy mbola kely nge ireo tsy hitako zay fomba ilazana hoe na mitovy aminao na mitovy amin'ny dadany sady mitovy amin'ny dadany ireo mitovy amin'ny mamany fa vadika andresaka Arifeno inona ny tiana ho lazaina misaotra Arifeno tamin'ny nataonao rehetra raha tsy teo ianao de tsy nilamina tsony tokantranonay zao moa sika vao afaka anio natao rinandreny fifandamina ndreny ka de aleo tara misaorana toy izay tsy misy tsy misy isaorana zany vero didy tsy maintsy ataony manamako ny andro sy anao zay netiko toy ny anabavy rehefa nalala fa iandro ny vadinao tena manaiky ny faindrenana ananao Arifeno ka eny fa na de teo anlohanao asa ny fakapana de hainao ny nanda zany ka de misaotra indrindra enao koa ny vero fa na izany aza aza atao tsinitsinina ny tokantrano fefanekenao teo anatrehan'Andriamanitra io ka aza vely sy animby zany ala virony de mbola tsy mifandramana fa ampanjako kosa ny fandeferana sy ny fitiavana zay no mba afatra ao aminao na aiza na aiza leanao vero misaotra indrindra Arifeno fa tena zoko tokoa ianao no sady anada andao amin'izay rakizy isakafo efa vita ny nahandro eo ampisakafona indray reto izy nandresakareo ho avy ny eny sady efa vita ihany koa ny resakay andao isakafo de mbola matory izy takely ndao ary